Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Miaraba amin'ny isam-baravarana, miaraba amin'ny isa-tokantrano, miaraba antsika rehetra tratran'ity fionantsika mahafinaritra ity, ary misaotra manokana anao, manokana fotoana ianarana ny tenin'Andriamanitra, iarahana mivavaka amin'izao fandarina izao, andraisana ny afatr'Andriamanitra. Lohahevitra androany mahakasika ny fahamasinan'ny fiainana, fahamasinan'ny fiainana. Tena goavana koa izy ity. Ny lohahevitra rehetra moa izany dia manan-danja, goavana daholo, lehibe ary tsy tokony hamaivanina, fa ity androany ity dia tena goavana, raha samy goavana. Ao amin'ny Hebreo 12:4 manao hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita ny tompo. Tsy izany hoe no tanjona amin'ny fivavahana ary namako isana. Ny tanjona zany dia ny hoe anamboatra ny fiainantsika eto ambonin'ny tany, ahazo fitahiana sy fanambinana, fahasoavana. Fa ny goavana indrindra eo amin'ny fivavahana dia ny ahita an'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra rehefa ho avy tsy ho ela izy. Ka ny tsy ambaratelo dia hoy ny sokatra masina, izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Resaka fanamasinana zany, io ny tsy ambaratelo. Inona moa ny atao hoe fanamasinana? Fahamasinana. Ny fahamasinana dia tsy hoe fahatsaran'ny akanjo andeha any am-piangonana dia mitondra ny baiboly, dia milanja ny tenin'Andriamanitra, dia manao kravaty tsara, dia mitehitratra, dia mipetraka eny aloha, dia manao asa tsara ao am-piangonana, dia mahafinaritra. Tsy izany ny atao hoe fahamasinana. Fa ny fahamasinana dia fileferana tanteraka eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fivelomana araka ny sitrapon'ilay raintsika isan'andro, fitokisana amin'Andriamanitra eo amin'ny fitsapana sy eo amin'ny aizana toy ny eo amin'ny mazava ihany. Ny fahamasinana dia fandehanana amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Ny fahamasinana dia fiainan'ny toetra mitovy amin'ny toetra an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fahamasinana. Zava-dehibe zany ry namako isana. Tsy izay mahatsara ahy amin'ny maha-olombelona sy mahatsara anao amin'ny maha-olombelona ity metimety amiko, everiko fa tsara amin'ny fiainako. Tsy izay zany. Tsy izay zany no atao hoe maso ny tsivana, ahafantarana ny olona masina. Fa ny olona masina dia izao miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mahitsy dia tena mivantana ny atao hoe fahamasinana, miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka amin'ity hoe fiainam-pivavahana isan'andro ity, dia tsara ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro, fadio ny mandeha amin'ny eritreritry ny tenantsika. Maro isika no manao ny fivavahana arak'izay tiantsika hatao. Ny refy andrefesana ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Takian'Andriamanitra amintsika rehetra, takiana ny fahatanterana ara-pitondrantena amin'ny lafim-piainana rehetra. Be dia be ny mampianatra ny soratra masina kanefa tsy miaina araka ny soratra masina. Naoviana dia tsy tokony ampidina ny faneva ny fahamarinana isika mba hifanaraka amin'ny fironana ratsy izay nilovantsika. Ampidintsika sotomontsika arak'izay tiantsika ny faneva ny fahamarinana. Tandremo, mavesatra sy mafy dia mafy izany foto-kevitra zany. Indraindray dia ampidintsika anao amin'ny tiantsika sy ny fironana ao anatintsika ny fahamarinana. Noraisin'i Kristy ho an'ny tena ny toetra n'olombelona ary ny ainany ny fiainantsika mba hanehoana amintsika fa azontsika atao ny ho tahaka azy. Ry namana, andeha hitandrina manomboka androany, andeha hihevitra manomboka androany, fa tsy izay mety amintsika norma tian'Andriamanitra iainantsika. Fa ny norme, mialatsiny mampiasa n'ilay voambola na frantsay, norme izay tian'Andriamanitra iainantsika dia izay norma tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao amin'ny soratra masina. Amin'izay fotoana izay dia hanahaka azy isika. Ny fiainana any an-danitra dia andramana eto an-tany sahady
ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahatanterahany toetra an'Andriamanitra dia andramantsika eto tany sahady. Eto no fangalana tsirony avant-goût ny fiainana any an-danitra. Ahoana ny hahatanteraka an'izany? No ny herin'ny Kristy manamasina antsika, manova antsika. Aoka isika ho masina tahaka ny mahamasina an'Andriamanitra, fa rehefa tahaka antsika amin'ny fahafenony ny hevitra izany fanambarana izany, rehefa maniry fatratra ny hanao ny asa an'Andriamanitra isika mba ho masina tahaka azy, dia anakaiky ny fenitra napetraka ho tratrariny tsirairay ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy dia tonga ho masina isika. Aoka ho masina ianareo, satria masina ny rainareo izay ny an-tany. Ho tafatoetra amintsika izany hafatra sarobidy izany, ka manomboka androany handray fanapahan-kevitra, handray ny fahamasinana omen'Andriamanitra. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitra, be fitiavanao. Amin'ny herinao manokana manova dia ovay hanana ny fahamasinana ilaina izay. Ny toetra ratsinay, ny fahadalanay, ireo zavatra ankafizinay kanefa ny fanala baraka amin'ny anaranao sy ny sitraponao, torotoroina amin'ny herin'i Jesosy mba tsy hanjaka aminay, potipotehina noho ny herin'i Kristy tsy ho tafatoetra aminay. Tahiony tsiraray avy mandray izany fanapahan-kevitra izany, ary atao fitanteraka eo amin'ny fiainana izany fanapahan-kevitra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.